L'actu du jour. Curly aiza io seza fiandrianako torinizandroany kiala ministra Monira manania Monira torindriandroany petrangana de mangala seza so taraka lalandra io mahaletra sady kialy ty trongokongana misy volavolan-dalàna zay vidininy ao amin'ny Assemblée nationale iandremato député Yves Georges Andriamiaja no nanome anty proposition ity proposition de loi numéro 010-2025 azavaiko anareo votoatany ty lalàna zay ho avoakandry zareo ty point important na objectif principal en anatin'ity les intentions tsara saingy femy point BDP atahorana amin'ny fahasalamam-bahoaka votoatan'ity lalàna ty zany en globalité de hoe garantir l'accès des citoyens aux médicaments essentiels à moindre coût en autorisant des non-pharmaciens, c'est le dépositaires, à tenir des dépôts de médicaments en concurrence avec les pharmacies officielles. De zao avy ny tsara ho fantatra iza no afaka manokatra an'io dépôt io de zany anatin'le lalàna un dépôt de médicaments peut être géré par toute personne physique ou morale, association, coopérative, société sans être pharmacien sous réserve d'une autorisation ministérielle. Voa tena torika ala ministre ataoko tena mihitsy tena fa tsy sesako saina mamon'olona tena mamon'olona tenisany eo tena mariny juste autorisation fotsiny no nilaina de kaly ndriry kala Monira ndriry manome autorisation zany hoe oui afaka omeko ty oui afaka omeko ry business nareo io efa mazava be business malotonareo io jereo hoavy tsy hoe la mifanafody avany Inde reo karan'ireo mitazona azy satria tenisany mileladelaka amin'ny tsy haiko zay azo lelafina amin'ireo karan'ireo de io ampidirina kosa mifanafody mety fanafody tsy autorisean'ny OMS zao hiditra any Madagasikara ty amin'ny tena fa ny olona rehetrarehetra na zara nokatra dépôt de afaka manokatra satria mangataka autorisation fotsiny ary jereo tsara fa ny olona kaikaiky anazy any no mahazo an'io autorisation io zavatra tsy azonareo de nareo hiteny hoe de ahoana zany ny any ambanivohitra be reny ahoana ny azahoany reny fanafody taloha nisy natsona hoe CSP2 tena reny nanakaiky ny olona tsirairay avy reny na hatrany ambanivohitra be ara nisy CSP2 maninona tsy reny ny velominareo de reny nitazona fanafody taloha reny mavita mampiteraka ampy tsara ny fitaovana de io fatina dépôt kely io no sokafatenisana satria mba hoe nomezana accès an'ny olona mba ho mora kokoa adalan'ireny pharmacie reny ve mianatra amataona maro amapolo taonany BDP ny contre indication de anjaran'ny pharmacie miteny hoe ty fanafody ty tsy compatible amin'ity hoain'ny olona ve zany misy fanafody samy hafa tsy azo ampiarahana hain'ireny olona reny ve zany de iny kala ministra fa de autorisation fotsiny satria tsy haiko taizy tenisany nianatra ny conservation an'ireny fanafody reny ahoana misy critère d'hygiène reny misy température mila respectena andefa fanafody ao maeva tanàna amin'ity 45 degré ahoana ny transportn'ireny de io animba ny sena ny pharmacie fotsiny nareo am'izay ao anatin'ity lalàna ty mbola tsy fantatra mazava tsara hoe inona avy ireo fanafody voakasiky ty fa de miandry zany hoe santé publique ambany zavatra noho ny démarche administrative zany hoe afaka mivarotra malalaka zany ny olona rehetrarehetra mandra-pivoaka an'io lisitra io maninona reo reny CSP2 reny sokafanareo manao recrutement zao tena tsisy io mody manao publication kely fotsiny kala anao recrutement ny ministère ny fahasalamam-bahoaka izy am'izao tsisy mihetsika kala amin'io firy volana zay ndriny teo ina ny action vitandry ho sisy kialangety zay ahoana ho izy kialangita Ndri de inona ny valeur andri inona ny laza andri inona ny voatsanga andri sortir ndri sy mifaky no mitovy motsimia mihitsy ozianina inona ny vitandry inona ny ataondry teky trongokongana mahaletra ao anatin'ity lalàna ty de misy misupprimer ny lalàna nisy efa teo aloha
Article 202, alinéa 8. Ivanazavek Toyamu, toute personne physique ou morale peut librement exercer le métier de dépositaire de médicaments sous réserve du respect des conditions fixées par la réglementation en vigueur. Inantikasay. Misy point maromaro mila tsara ho fantatra. Zany hoe fa le teneniko teny hoe misy anizy afaka mivarotra an'io, afaka mitazona an'io dépôt io, tsy manana formation en pharmacie, tsy manana formation en médecine, tsy manana formation en biologie, de afaka manokatra sy mivarotra sy miconseiller olona amin'ny resaka fanafody. Condition anankiray tokana fotsiny angatahana de ny autorisation ministérielle. Izay tsy fantatra mazava tsara hoe inona avy ny condition anatin'io tokony ananan'ny le dépositaire io, iza avy, inona, olona ohatrany ahoana, manana diplôme avy, de tsy misy obligation hoe tsy maintsy manao formation amin'ny resaka médicament ny olona rehetrarehetra. De formation kely inona koa nefa no ataon'ireny hoe formation 1 mois 2 mois. Ny etsy andaniny ny pharmacien, médecin, amataonany amapolo taonany. Ity lalàna ity de ny supprimer total ces conditions essentielles zay satria hoe au nom de l'accessibilité géographique, c'est les faux problèmes. Tsy hoe faux problème moa zany fa problème réel izy io satria misy ny désert médicaux feno de mody any ny joentry zareo hoe PDP ny olona tsy manana accès de hoe lafo be koa ny any pharmacie de mba pisy concurrence anazy tonga ne zany de mamono pharmacie tsy almonina tonga de supprimer na daholo pharmacie reo de tonga de atao dépôt daholo fotsiny de vita. Tsy azoko mihitsy ny fomba fiasanareo io bizibizina kely tenisany io satria mahazoazo rirany avatsy à gauche à droite de io anao apiditra an'ireo fatina fanafody zay tsy avelan'ny OMS ahitra aty Europe ampidirinao Madagasikara izy karana reo karana manamanam-bola rehetra reo zao mitatana ny firenenao ka de indra ry Kalamonira mialaky indria mialaky. L'actu du jour.